Fier madame zany dia raha tsika malala fa tena tsena be ampionana ny mpamokatra amin'ny tontolo manodidina azy na eto toerana na avy any ivelany. Ny avy any ivelany zany dia efa fatatsika moa zany fa fotoanan'ny grande vacances zao amin'ny any ivelany dia tonga eto daholo zany zareo ho avy hijery ny vokatra malagasy, ary izahay tompona andraikitra moa dia efa nahazo antso tarby moa zany filaza azy efa tsy tarby intsony zao fa antso telefôna hoe ho avy izahay avy aty ivelany. Ny frantsay moa ny tena nilaza fa ho tonga hijery marina ny tena vokatra natoraly eto Madagasikara, satria ny any Eropa zany efa mangetaheta mihitsy mba hanjifa an'le vokatra biolojika misy eto Madagasikara, satria rehefa natoraly dia biolojika ho azy zany le izy. Fa zay no ampahafantarina ny tantsaha zany ho avy eo ny frantsay zany iresaka amin'ny tantsaha malagasy zay tonga ato angataka anao commande zany an'izay zavatra ilainy rehetra. Ny mampiavaka ny fermada andiny fa 17 ty moa zany dia io fivoarany isan'ny mpandray anjara aloha voalohany indrindra, satria tao anatin'ny folo taona farany zao dia teo manodidina ny 500 teo zao izany zao efa mihoatra lavitra ny 23 ary raha ny isan'ireo zay olona voatery ny lavina dia ho tafakatra fara fahakeliny any amin'ny 500 lay zany amin'ny taona ho avy. Ka dia mampiavaka an'ity zany dia tena démonstration de force mihitsy zany le izy eo anatrehany nosy manodidina antsika. Misy ato amin'ity fermada ty daholo zany reo mpamokatra avy any amin'ny faritra rombropolo ary mampiseho ny ara-tsakafo indrindraindrindra. Ao koa ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonatoka rehetra momba ny fanajana ny tontolo iainana sy ny fanaovana famokarana maharitra. Ary farany moa zany dia misy ao koa reo angovo azo avozina zany mba hanatsarana ny fiainana sy ny famokarana eny ambanivohitra. Zay dia efa voalaza teo ny vokatra le fitombon'ny isan'ny tantsaha mandray anjara, ary roa karazany reo tantsaha mandray anjara zany ao reo tarihan'ireo mpiara-miombonatoka ara-panjakana sy avy any ivelany, fa ao reo mianto tena satria nahita tombontsoa tato amin'ny fermada ary manetana ny manodidina azy koa izy andray anjara ty amin'ny fermada, satria aty no ahitana lalam-barotra zay tena ahafahana mivarotra an'le amin'ny vidiny zay tiany hanaovana azy, zany hoe azahoany tombony. Satria raha any toerana izy dia tratrany mpijirika izy any dia amin'ny vidiny ambany dia ambany foana ny vidianany olona azy any, fa rehefa tonga amin'ny herin'ny tenany izy aty amin'ny fermada dia tena azahoany tombony tokoa le famokarana ataony. Ka mitombo izy reo tantsaha mianto tenin'ireo araky ny kabarin'ny ministra misolo tena ny prime ministre teo moa sy ny filoham-pirenena hoe efa reo le tantsaha zany efa enimpolo isanjato eo zany efa mianto tena daholo zany zareo fa tsy mana-tena tsony fanampiana amin'olon-kafa. Zay dia efa vokatra lehibe azo tsapahitanana azonareo fa ny tena anisan'ny fivoaran'ny fermada koa zany dia hoe tsy resaka varotra fotsiny no alehan'ny tantsaha ty, fa tena le andranto vaovao, inona indray ny teknika vaovao, inona indray ny tsena vaovao, inona indray ny filana vaovao ny mpanjifa. Zay zany zay information zay zany tena zava-dehibe mihitsy zay. Ka misy ny lobarendasy rapitso rafaka pitso maraina zany manaovana azy amin'ny 17 foana anasanana antsika na papita vaovao mba hanatrika mihitsy mba haheno ny etaetan'ny tantsaha, ny olana sy ny vahaolana era-mitady miaraka eo miaraka aminareo sy ny solotenan'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonatoka rehetra. Ary ao koa reo mpanjifa avy amin'ny nosy manodidina, satria tsika no président ny commission de l'océan Indien zao dia efa nasaina ny nosy manodidina rehetra ho avy hijery reo vokatra malagasy zay ilainy zareo manodidina atsika
anisan'izany voaresaka atao zao dia hoe anisan'ny mampiavaka atsika Madagasikara tsika rery ny manana trondro ny ranomamy na hoe pêche na aquaculture continentale zareo tsy manana trondro ny ranomamy zareo fa tsika rery manana an'izany eto amin'ny nosy manodidina eto ka zava-dehibe zany ary hoavy eo zareo tonga ao moa izy fa tsy fantatro fa efa nampanantena zany ary isaorana manokana ny ministèrana raham-bahiny izay manao ezaka amin'ny fihetsoana an'ireo nosy manodidina sady tsika raha teo ny filohan'ny ranomasina indiana zany amin'izao fotoana izao dia hoavy eo zany ireo mpanjify ireo fa ny biôlôzika zany dia efa biôlôzika ho azy ny vokatra natoraly ataon'ny tantsaha satria ny tantsaha malagasy tsy dia manam-bola be loatra hividianana zezy bazaha zay lafo dia lafo kanefa tsy biôlôzika ihany koa ka dia ao ampiratianao daholo zany ny rehetrarehetra fa indrindra moa ny voamaina sy ny karazany moa zany izay tena tian'ny nosy manodidina rehetra moa zany ho resaka voamaina io zany ny tena diadiavin'ny zareo dia vonontsika